Ity ampamarana ny fampalalam-baovao kosa dia tsara indray ny mampatsiahantsika fa ho amin'ny rampitso alakamisy no amoahana ny laharana vaovao ny gazety Soa dia ny laharana fa 7:30 no aroso amintsika mpamaky azy. Efa mamanitra fetsahady ity laharana vaovao ny gazety Soa ity toy izao ary ny lohateny misongadina ao anatin'izany gazety izany. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fankaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famizahana. Ivoaka rahampitso ny laharana fa 7:30 amin'ny gazety Soa izay mpivoaka isan-kerinandro. Tahaka ny mahazatra dia lohahevitra maromaro izay irina fahalianantsika mpamaky an-trano no nomaniny ny gazety Soa antsika. Raha ny mahazatra antsika ohatra eo amin'ny lamaody dia resahan'ny gazety Soa fa miverina lamaody indray izao ny lamba mipentipentina boribory. Fantaro ihany koa fa misy ny poizitsela mahalasa vendrana. Azo anoloana ny ireny takela-by ireny ny azo famakianao ny gazety Soa ihany koa no afantaranao izany. Ny ambaran'ny tandra eo amin'ny tarehy dia misy dikany ihany koa izy ireny ka ho hitanao anatin'ny gazety Soa ivoaka rahampitso izany. Fa inona moa ny sioga eo na niny bat? Mbola ato anaty gazety Soa rahampitso ihany koa no afantaranao izany. Eo amin'ny resam-pitiavana indray, ahoana ny afantarana fa mbola raiko tiany vady. Tsy adonona ihany koa ireo lahatsoratra samihafa amin'ny teny frantsay eto ny gazety Soa aminao. Iresahana momba ny fanomezana amin'izao akaiky ny faran'ny taona izao. Iresahana ihany koa momba ny kôkô sy momba ny laisoa amin'ny lasy ny fahasalamana. Santionana amin'ny lahatsoratra ihany ireo no lazaina tamintsika ireo. Fa ny fifidiananao ny gazety Soa izay ivoaka manomboka rahampitso no afantaranao ny matoan-dahatsoratra ary ahitanao lahatsoratra hafa mbola mahaliana ihany koa. Azadonona ara ny maka ny anjara gazetinao Soa laharana fa 7:30 manomboka rahampitso izay efa iomanana sahady amin'izay fetin'ny Noely sy ny faran'ny taona izay. Dia faranantsika tretany kitoko lasy toboko vavy ny fampalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny alarobia ity isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadino mitoy hatrany ny fandarana eto fahita lavitra ma TV mametraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray veloma toboko.